Larana fa 7 ny fandaratsika Armageddon ny ralahnareo zandrinareo zokinareo mpanompon'Andriamanitra apôstôly Benjamina ny eto amin'ny fanitanana kabeany miaraka amin'ny diakonarina izay efa teto ihany hatramin'izay ary mananamana vaovaotsika androany dia ralahy manana anarana Léon Rakotoarimanitra izay tonga dia atolotritsika azy ny vavaka amin'ity fanombohan'ny laharana fa 7 fandarana Armageddon. Ivavaka tsika tompoko. Jehova Andriamanitra avindrindra izay mitoetra ny amin'ny lanitra velona mandrakizay tompony hery sy ny fahefana lay manjaka mandrakizay amin'ny voninahitra tsy manam-pataperana masina ianao tompo Andriamanitra tsy to namorona sinary ny zavatra rehetra nampisy nita sy ny tsita nanao farina tsara indrindra dia nahatonga ny zanak'olombelona ho anapaka ny zavaboary samihafa raio mijorotana trianao izay tompo manambara hoe misy ianao sady mahery indrindra tokana sady marina maritra mandrakizay amin'ny fahefana sy ny hery manjaka mandrakizay hatrany amin'ny farany tany hatrany amin'ny farany ranomasina ianao no Andriamanitra tokana hiatsena sy velomana ary iainana ny teninao tompo Andriamanitra mitondra farina dia fiainam-baovao amin'ny fiainanay satria ianao no mamonjy sy manafaka mitona ny olona miala maizina amin'ny fahazavanao magaga ray masonao misandrata araky ny teny fahamarinana misandrata tompo amin'ny fampianarana tsy misy kilema fa masina ianao ary mitondra fanamasinana ho amin'ny olona izay miantso anao sy manompo anao ary tia anao raio misandrata ianao amin'ny fotoana izay hitoriana amin'ny filazantsara ho fanambarana tompo favely ianao ary manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra izay inonay isekenay ary rombanay Andriamanitra amin'ny finoana sy ny fankatoavana ny teninao masina ray masina tsara indrindra ora tonga izao fotoana izao aza tompo hitoriana amin'ny filazantsara dia aoka ianao hiditra fanatrena hitondra fahazavana hitondra fitahim-panahy hitondra voninahim-panahy tompo ary araky ny asanao araky ny fiasanao araky ny fidirinao antsetra tompo Andriamanitra dia aoka ho tonga sy tanteraka izany mandritra sy matanteraka izany fampona masina izany Andriamanitra avindrindra ianao no amelona tanteraka Andriamanitra ny finoana sy ny fatokina ary ny fiantsona masina miantso ny olona rehetra tompo anaiky sy anompo anao amin'ny fatahorana amin'ny fankatoavana tompo Andriamanitra manatrea tanteraka taraky ny fanaonao ihany fa efa nyteninao no milaza fa momba ianao momba ambara-pataperana zao tontolo zao tompo ka amin'ny fotoana sy amin'ny fahasahina aza ny antsona anaranao masina indrindra fa velona anao tompo ary tokonay vatola amin'ny famonjena ary apinga lehibe sy apinga kely ho anay ary apinga mahery amin'ny mpanomponao manatrea tompo amin'ny fahazavanao manatrea amin'ny fitiavanao mahery manatrea amin'ny fahafenona araky ny ozitra izay irahanao mahatanteraka fombiazana misandrata tompo amin'ny fanatreanao mpefinatra indrindra mba ahery mba hitombo eo aminay ny fahatsaranao ary ny fahasoavanao feno izay efa namonjena tompo dia hitonga sy anapaka ho amin'ny mpiaino marobe sy mangira tsofina satria nantsonao iaino sy andre ny teninao masina misy ny sitraponao velona manatrea tompo amin'ny fahefanao masina indrindra manatrea ho amin'ny mpiaino marobe manatrea tanteraka amin'ny mpanomponao izay voantso sy voaositra hitondra teny fampianarana tsy misy kilema Andriamanitra natao indrindra amonjena sy anafahany hatrehan'ny fangejana ratsy fanany tevolo satana rimbana roana tsara fana amin'izao fotoana izao ny asan'ny devoly rehetra manakatsakana amin'ny fampony manakatsakana amin'ny fitahim-panahy manakatsakana amin'ny fitorina filazantsara fatorana amin'ny ran'i Jesosy ravarava amin'ny fanaratsy rehetra toerina soroana dina amin'ny lavaka maiza tsy misy zava-maranaina potena sy levony reny ravarava tsara mbefana ao anatin'ny sainan'ny olona tsy ambinina ongodana ny asan'ny devoly rehetra mitondra fahajambana ara-panahy zay rehetra asan'ny devoly mitondra fahosaosana amin'ny asa ratsy rehetra zay mitondra fahajambana fatorana amin'ran'i Jesosy dia roana amin'ny lavaka maiza tsy misy zava-mananaina amin'ny fahefana anaran'i Jesosy tahaka izany koa ny fitorana filazantsara teto androany tsambina ny fanaratsy tsara mpahefana ny fanany devoly toerina roana amin'ny lavaka maiza tsy misy zava-mananaina amin'ny anaran'i Jesosy fa mifiasanao Andriamanitra izay inonay dia aoka ho tanteraka indrindra araky ny asa ny fanainao malotsaina sy mampahery mitarika sy mitondra fa tsinitsiny izay raha tsy mifanamasina tompo zany ny antsona ny herinao tompo hitantsetra hiasa mahery ameraka tena afo ambava mpanomponao dia anana fanambarana tsara tahaka nefa mahay miteny zay tompo fa raha mihainy fanambaran'olo zay tompo dia lehibe lavitra amin'ny fanambaranao aoka ny fanambaranao androany tompo hitantsetra tokoa ary anapaka amin'ny fahafenona
natrean'zao fitorina amy filazantsara zao misandrata anao araky ny herinao masinasy misandrata tompo araky ny fahefanao lehibe misandrata tompo araky ny fitarianao mahery misandrata tompo araky ny fahefanao miasa mamonjy sy manafaka ary mitondra fampahiresana fenao tompo tondra fahasoavanao tompo zao fotoana zao azy fitorina amy filazantsara ombany anjerenao tagnanao mahery tondra fanasitranana tondra famonjena tondra fitahina tondra are-pasoavana ho amy tsirara iaby tompo Andriamanitro sandrata amy fandarana famaherina ranomasina angatana hitrantsehetra anatin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary teraina Jesosy manatrika atsika ny fanahin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao anatin'ny fandarana Armagedona tanteraky tsika larana fafilitsika zao diakonarina fahasivy amby roapolo izay idiratsika lalindalina kokoa mikasika ny Armagedona amin'ny akapobeany inona ny vaovao farany amin'ny zao tsika miteny zao zany de ny zavatra misy maneran-tany angamba nanomboantsika anazy aloha raha mare apôstôly Benjamina ho an'ny olona zay maheno mivantana moa zany a de mahazo tombony izy androany satria dia mamarana ny fijidia-paritra zany ny Papa François Premier aty Afrika rehefa avy any Kenya izy firenena zay avy niaviny Barack Obama ary manohatra ny mariage manohatra ny mariage homosexuel amin'ny président ary président Kenya ary tao anatin'izay rehetrarehetra zay a dia misy islamiste mahery fihetsika misy mahery vaika mahery vaika any isan'le centre commercial napoakany zareo napoakany zareo tamin'ny herintaona teo amin'ny 700 taona maty ary rehefa vita zay de tao Ouganda ny firenena tena matanjaka indrindrany amin'ny fanoherana ny lasa amin'ny lasa ny vavy sy ny vava mariazy na ny fiarana an-dalambe aza tsy azo atao efatrany amin'ny herintaona io a talokeliny après an'le fanapakevitry ny Concile du Vatican farany le fivoriana farany hoe andinian'ny fianakaviana de hoe akasitrahana zany le izy tam'izay ary farany a de am'izao tsika miteny zao izy fahasivy amby roapolo novambra dia any Centrafrika dia malaza be amin'ilay fiadiny anti-balakasy zareo silamo mahery fihetsika koa tao anatin'io firenena io na tonga de trano adipoko mihitsy adina religion anakiroa ary dia ny zavatra misy any am'izao de hoe voizina amin'ny ainao manjery isam-pirenena fa ny Papa François ny papiavana ny Islamo sy ny kristianina ary am'izao tsika miteny zao zany hoe am'izao ora zao satria nanaraka directa alohan'ny dirako teto dia misy fiaonana lehibe ao a Centrafrika izay ataon'ny Papa François Premier sy ny lehibe ny evangelika rehetra fiangonana evangelika kristianina tsara manamarika fa ny dian'ny Papa François dia atao couverture ao amin'ny KTO amin'ny télévision katolika afa-tsy ny fiaonany amin'ny église évangélika ihany tsy azo avoaka directa ary tsy misy mpanao gazety mahazo manatrika tsara mampafantatra ny mpianotsika fa efa nisy ny fiaonan'ny Papa François tamin'ny mpitondra fiangonana évangélika tany États-Unis ary izy tirana manty le napapiavana azy Tony Parker no révérend na pasteur na piavana azy anglicanina i Tony Parker na protestant réformé dia nahita sitraka teo am'ireo fikambanan'ny pasteur évangélika any États-Unis i Papa François ary dia tafita ny afatra voarain'ny évangélika ny afatra Papa François ary voarain'ny François Papa ny etaeta ny évangélika andro maromaro vitsivitsy taorinan'izay nefa dia accidenté ilay pasteur na révérend Tony Parker taorinany keo diakonarina tany am'izany a de niona ihany keo amin'ny conférence vidéo conférence ny pasteur évangélique africaine dia tafita ihany keo ilay etaeta ny avy any amin'ny papa makaty amin'ny pasteur ary ny pasteur makany andro vitsivitsy maromaro taorina zay maty ndray le pasteur mpanelanelana izao zany a de azo lazaina hoe tsy vaovao intsony ny fionana fa tsy mahavaovao azy ny mahavaovao azy anga dia ny fionana mivantana ary secret inona no diniana inona no tapahana iza na hita tombony iza no matiantoka inona ny fiatraikan'izay am'izay évangélika nefa tsy tonga tany am'le fanasana raha nahazo fanasana inona ny tombony azo ny évangélika
izay tsy nahazo fanasana fa manohitra n'lay firehana misy eo amin'ny papa François Premier. Inona no nataon'ny sabatista tany am'ireo toeran'ireo zany lalovany papa zangy sura fa na ny évangélika tany Kenya, na ny évangélika tany Ouganda, na ny évangélika teo Congo RDC, tsy maintsy nakao Centrafrika tao anatrika. Inona ny zavatra hitranga raha ohatra ka nisy évangélika tatakatsika zao ka nanohitra apabe maso ny fanambadiana ho amasinao mariazy ka lasa amla. Zay zavatra zany tsara ho fantatra, mety andro anarivana zany de efa fantatra. Ity fandarantsika ity efa lasa lavitra io resaka io, mety zay vao mandeha ny any Morondava, na zay vao ny any Fort-Dauphin, na ny any Antalafa ho tonga alohan'izay zany ny fanapa-kevitra diakonarina. Vetivety kely manana namana manana anarana hoe Léon Rakotoarimanitra tsika évangéliste atao fiangonana miarabanao évangéliste. Ny tompoko miarabanao ray aman-dreny apôstôly Benjamina de miaraba ampiara-miasa tokoa sy ny mpiano ajaina rehetra. Efa tany amin'ny andian'ny promotion voalohany tamin'ny onjam-peo anao tany amin'le atao hoe Bethléem, zany hoe le fiterahan'ny radio FM foa mihitsy nisy anao. Nanahoana inona natonga anao nisy Armageddon ve tany de nandositra anao de lasa mivavakato sa inona natonga anao hoe hivavakato? Ny tompoko misaotra betsaka na mifitenenana ny fitoriana zay nataon'ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina tamin'ny fotoan'andro tamin'ny pasteur Benjamina nandresy lahatra. Tsara manamarika fa nisy fiovampo teo amin'ny fiainako dia nanomboka ty filazantsara ako. Le fitoriana filazantsara ty ve nraisinao nandraisanao Jesosy de natsapahanao famonjena sy fivampo? Misy fatsapahana manokana te hivavaka tao amiko de naprisika bebe kokoa le fampianarana sy ny toroteny entinao tamin'ny fotoan'andro de natonga nalapa-kevitra hoe aizany misy an'izay toeran'izay sy tena ahitako an'izany hoe olona mpitoroteny zany misy satria tamin'izany tena tiany fanahako le izy araka namaraka teo hoe zahako mitady fa nga le fiangonana nisy anao taloha tsy niteraka an'izay zavatra atao anatinao? Tsy miteraka kosa aloha e, tsy nitondra an'izay izy? Tsy mitondra satria ohatrany hoe tena le fanahy mihitsy mangetaheta maniry fitombona sy ty tena fitsarana araky ny tenen'ny tompo angamba. Dia évangéliste 2 février 98 anao natao batisa. Eny tompoko. Telo mirahalahy nareo no natao batisa ka sy diso sa efatra menada? Telo mirahalahy. Telo mirahalahy. 98 valo amby folo taona lasa zay. Inona ny zavatra tena nisongadina tamin'ny fiainanao nanomboka teo amin'ilay hoe nateraka ho an'ny tompo ianao ka hatramin'izao tsika miresaka Armageddon eto amin'onjam-peo zao? Tsara aloha manamarika ho antsika mpiaino fa vao nahino an'ilay fampianarana nentin'ny pasteur Benjamina tamin'ny fotoan'andro ahako dia tsy nanaiky raha tsy nanatona anao de ny fampiresaka dia ianao zany rehefa tonga ao za zany nangety hoe mba atao batisa satria efa mpiaino radio talohan'io nanaovana batisa io talohan'ny natokafaka fa niaino ontsam-peo zany radio 7 tamin'ny fotoan'andro heritaona niaino fotsiny de aveo nanapa-kevitra hoe tokony atao batisa fa mino satria hitako amin'ny soratra masina hoe zay mino sy atao batisa no vonjena de nanatona anao tamin'ny fotoan'andro hoe mba atao batisa de tsy nanaiky mihitsy ianao fa hoe nampianarina mihitsy aloha ako de nisy fotoana rehefa manana efa misy fotoana de mandalo any amin'ny tranovavan'andro avango tamin'ny fotoan'andro de ampianarinao eo ako mivantana de lasa ndray moa de miverina ohatrany hoe fandaliana mpinoana mivantana angambany spécial angamba satria za rehery no spécial izy ino ny diakonarina tsara zavatra nitranga maraina ny andro za iomana ho an'ny itosy ataontsika hoe itosy de eo am-piomanana misy mandondona de manana anarana Léon mandondona. Ahoana ho ianao mitady amin'ny pasteur Benjamina tompoko za leo izy mba afaka mandray avy ianao tsy afaka ho aza fa za andeha zao de andeha ho an'ny tosy de ozy izy évangéliste manana anarana Léon hoe zangy ho an'ny itosy koa azonao de lasa hoe tarito ary afa misy olona jereko any tosy eo akaikinao nge zany olona alehanao zany de niara-dia zay mirahalahy mianaka hatramin'izao eto micro zao ary mbola itoy aorinana zao ny fiarana zany hoe ohatrany hoe tsy tongatonga foana zany manana anarana Léon Rakotoarimanitra sady vao niaraka kely tamiko izy de nifindra tany amin'le fitiavana baiboly de niditra nanaraka natao amin'ny radio izy de tratran'le virus radio de tsy afaka radio tsoniko na de efa tsy nanao radio izy teo fa nanambady niteraka roa de io ndray zao fa mivelona ndray le zay zavatra zany hitantsika hoe ny vokatra azo avy amin'ny radio ny fitoriana ny filazantsara ataontsika amin'ny radio zany mitondra
finoana mitondra fahalalana ary mitondra an'izay fanolorateny zay ka tsy afa-po raha tsy misotro eo am'le rano velona na sainy Jesosy raha misy misotro am'ty rano velona ity de tsy angetaheta intsony izy fa raha mbola misotro am'ry rano velona ry rano ry izy de angetaheta foana afaka ho azy tao amin'ny manana anarana rakotoaromanitra Léon le etaeta tary am'le lavaka tsisy rano filazantsika azy any amin'ny Zakarina izy niny fa feno izy rehefa nisotro teo am'le loha rano tsy mety ritra napetraka Jesosy rinako tahaka an'izay nisotro teo za koa nisotro teo zay nisotro dia nahazo ny fiainam-baovao io ka na misy Armagedona na tsisy Armagedona de miboiboika ato anatsika io tombony zany ny fananana an'io loha rano velona miboiboika avy amin'i Jesosy io amin'ny fisiny ny Armagedona satria tsy afaka ikipitsika ka hiteny hoe tsisy Armagedona fa tsy maintsy milaza ny mpiambina ozy rehefa mahita ny loza manantona avy any de miteny amin'ny olona rehetra hoe iny loza fa miomany ianareo de afaka le mpiambina fa raha tsy miteny le mpiambina fa avelany eo fotsiny le olona de andairan'le loza de ringana de adinina ny mpiambina ndrahandreo olon'reo Armagedona ny fandaharantsika fa 7 fitinana vetivety ny tenitsika farany teo amin'ny 7 de ny hoe hitondra mpaminanitsika hafa akoatran'ny baiboly nefa miresaka n'Andriamanitra sy Jesosy izy zareo mpaminanindreo inona no hojerentsika aminy roa aloha zany ny mpaminany hojerentsika voalohany ny ataontsika avy eo amin'ny Adventista satria amina voninahitra izy satria manomboka amin'ny A ny anarany asinao alfabetika ka ny mpaminany etintsika ao zany ny fantatra teto aloha dia Madame Ellen White na hoe tompoko vavy Ellen White mpaminany izy io ny vadiny de antsoina hoe James White tany amin'ny taonjato fa 7 izy no velona ary nahazo taontsika eo nahazo fanamasina angamba zany niaraka tamin'ny andrenam-ponimerina niaraka tamin'ny andrenam-ponimerina angamba zany tany États-Unis izy fa valitaona satria andrenam-ponimerina tany 1790 tany mbola taontsika hoe adolescente izy io zany no nahazo an'izay tsindromandry zay dia isan'ny olona tafiditra anatin'le fifohazam-panahy nisy tany États-Unis rehefa navoaka ny inga Joseph Batz izay mpampianatra soratra masina avy any amin'ny ataontsika hoe Batista ny sa Methodista tam'izay zany nisy revay rehefa nalalaka kely ny soratra masina 1798 maty ny lohany anankiray tam'le Biblia le 13 zany maty le tandroka le fanjakana azy le monarchie fa sacerdotal sisa zany hoe le fanompona sisa nitsangana dia nalalaka am'izay ny filazantsara de teraka ireo fivavahana be deabe ireo de ty Ellen White ty zany avy amin'ny fiangonana nisy any Joseph Batz de Joseph Batz naminany sady nanao soratra masina mpampianatra no maminany de nilaza hoe amin'ny 22 octobre 1844 no tonga Jesosy faminanina tafiditra tao anatin'izay zany Ellen White pino tao Ellen White James White le vadiny Ellen White taty orina pino tao ihany ko hojerentsika ny faminanina izy io ny anankiray kosa dia andriamatoa atao hoe Saint Malaki hoe masinda Malaki zany io masinda Malaki io ndray kosa dia mopera zany izy io mopera tamin'ny andro nefa tany amin'ny taonjato 17 tany angamba izy io na 19 tany nanana fahaiza-panahy izy na ataontsika hoe maminany mihitsy ary mpaminany mopera izy io mpaminany ny foibe katolika ka nilaza koa izy fa ny 266e papa ny papa farany 266e papa ary eo am'ilay 7 mahavalo le 268 na aminany zany izy fa nianarana fotsiny raha sy diso any tsy niteneniny fa ity papa François ty ny papa farany hoy masinda izy mosy teo Saint Malaki zay no jerentsika voasoratra boky daholo zany zay voasoratra boky voatahiry amin'ny zavatra maro salam'izay hojerentsika zay fa talohany nisy an'izay kosa dia nametraka tsara tsika ny Daniel toko 7
mahakasika an'le tandroka kely ho ataotsika mira sotra vetivety io tandroka kely amin'ny Daniela toko fafito andiny faraiky amby roapolo ka hatrany amin'ny fadimy amby roapolo sy enina amby roapolo fito amby roapolo ataotsika mira sotra amin'ny apokalypsa 17 fito amby folo ny andiny fasivy sy ny faraiky amby folo mira sotra reo ny lehibe indrindra ao anatin'ny filazana io zany evangelista manana Léon Rakotoary manitra ny lehibe indrindra io de aminay hoe ao amin'ny toko fafito ao amin'ny Daniel de misy tandroka folo dia lavo ny telo de nisy anankiray mipotra fahavalo io le hoe fito mahavalo tamin'ny andro ny Daniel dia misy teny eo hoe ny olo-masiny ny avo indrindra no andova ny fanjakana dia aty amin'ny apokalypsa 18 koa nisy tandroka fito de nisy anankiray mipotra fahavalo amin'io koa de misy apokalypsa 17 amin'io koa de misy hoe ny olo-masiny ny avo indrindra ny andova ny fanjakana ny faminany aty amin'ny apokalypsy ho ahafahantsika miditra tsara am'le ina misy tao le fampitana de apetrakytsika tsara aloha reo indre mandeha ary amafisina le hoe le fanontaniana mbola tsy voavaly hoe inona no nataon'i Jesosy tamin'izy vao tonga tany an-danitra ny fanazavantsika an'izay zany tsy andeha mitokana fa atsotsika sy hovakitsika eto ny boky ny soratany Hélène White satria mpaminany izy sady mpaminany ny zavatra lasa no mpaminany ny zavatra ho avy dikan'izany mpaminany lehibe ity mpaminany ny adventiste Hélène White ity izay nanavotra ny Andriamatoa Joseph Batz tam'le faminaniana hoe ho avy amin'ny 22 octobre 1844 ny tompo tsy tanteraka le izy vaky le fiangonana satria araky ny tantara hono de efa tany amin'ny 500 000 ny olona resy lahatra eritrereto nge ny fangotragotrahany zany vavaky zany 21 octobre any amin'ny 20 any de efa be de be nefa nivarotra fananana satria hiakatra velona o alleluia azonao tena nifadianina teraina Jesosy raharaha azonao dia 21 alina zany satria alina mandeha voalohany tsy tonga mamatona alina ao anaty baiboly mantsy hoe rehefa mamatona alina de misy feo hoe indimy mpapakatra 22 maraina tsy tonga tsara no mampatsiafa sabatiste reo sabatiste reo efa niala tamin'ny alady izy Joseph Batz sy James White no mpampianatra de hoe tsy alady no izy fa sabata dia 22 atoandro efa tsisy nahandro tsony nke zany rehefa mivakina volany azonao 22 amin'ny fialan-tsasatra amin'ny ray ora 22 octobre 1844 amin'ny telo amin'ny efatra amin'ny dimy mbola alleluia 23 amin'ny enina fito 20h 21h minuit vadika ny famataranandro 23 octobre minuit anankiray vadika 24 tsy tonga na aminany Hélène White non ce n'est pas filasan'nykisany tamatara tsy izy ndray le izy tsy izy le izy fa tsy le fiaviny any am'raha lanitra io fa zavatra hafa ohatratran'izay kio zany mpaminany Mayol apokalyptika velona amin'ny taonjato misy atsika izao na aminany nambara-pabe masy tamin'ny gazety tao amin'ny hôtely Radama teo tanina renina 16 septembre angamba tsika sy diso ana 15 septembre fa ho président république izy 2013 tamin'ny 2000 izy ny tenany io telo amby folo taona orinan'izay ny andry décembre 2012 alleluia 31 décembre 2012 ino tsara zao lazaiko zao sabatiste koa misy pasteur Mayol sabatiste fa tsy inge tsy nanao voaloam-bolana izy ireny sy diso Hélène White koa tsy nanao voaloam-bolana 31 décembre efa voaray efa nividina le limousine présidentielle tery akoron-drano to amin'ny global GMM Global Motors de Madagascar azonao efa blindé mihitsy zany fiara avy any États-Unis mihitsy fotsifotsy le tomobile de ny lokona mainty teny vato ny lokona isana privilégié ako nahita niditra tao amin'io garage io antandra mivarotra loko le garage de fantatry le olona tao de hoe zavianao pasteur Benjamin iry ny voiture présidentielle an'izy ao zany sinao any président Mayol natsoko le rahalahako ahoana satria mivavaka ao
pare zay ozy efa ty daholo ny t-shirt efa vita daholo ny banderole ny rafaneva fa amin'ny 1er janvier dia be miala tia tapy-tanànana Tananarivo makany avilo fa omeny ny président tam'izany omeny président tam'izany président Rajoelina tam'izany Tetezamita ho an'ny pasteur Mayol mpaminany Mayol ny fitondrana 1er janvier tamy 5 mbola tsy nisy ny fiantsona ny diabe ny mpino rehetra efa teny midigy efa vita daholo fiamma ny tômôbila maraina amin'ny 1er janvier ariva 2 janvier 3 janvier tonga ny sabata sy tanteraka lay izy ry zalahy tsy Andriamanitra nanome fa balitany sy nambinina tena naloto le t-shirt aloha de tsy maintsy nisolo nafenina daholo ny t-shirt rehetra nafenina nitovy mihitsy ny adventiste Joseph Batz sy Mayol Joseph Batz kosa nijery an'i Jesosy mpanjaka fa tsy teo ho mpanjaka Joseph Batz fa i Mayol pasteur kosa nijery azy ho mpanjaka izy veut calife à la place du calife zay sady misy date précis 22 octobre 1844 ary ny hoe 2013 1er janvier 2013 azonao mbola samy manana pino maneran-tany Joseph Batz sy Ellen White ary mbola manana pino ny pasteur Mayol inona secret avy aiza zany iery mampitsangana mpaminany sandoka zany ka lasa ny sandoka ny lasa marina ary ny marina misongosina ohatra ny finjaza iala azonao zay zavatra zay no jerentsika eto amin'ity 7 amby 20 telopolo 1 amby telopolo mandrapatonga zay sotrosano kelitsika